efa niaina zavatra toy izao daholo isika. Rehefa mamonjy fety ianao, mety mamo daholo ny ankohonanao, na ny ampiasana mety manao resaka tsy ankasitrahan'Andriamanitra ireo mpiara-miasa, na koa mety misy olona mamporisika anao andainga, isoloky na anao kolikoly. Nefa ianao dia kristianina, te hampifaly an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ataonao ianao, kanefa mety sarotra izany indraindray rehefa tsy mankatoa azy ny olona manodidina anao. Niresaka sika tamin'iray amin'ireo video tany aloha ny amin'ny mahazava-dehibe ny fisafidianana namana tsara mba hanananao dindo tsara araka an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Tena zava-dehibe izany, saingy araka ny nolazaiko teo aloha, tsy afaka misafidy ny olona rehetra manodidina anao ianao, ohatra ny mpiara-miasa, ny ankohonana ary ny mpifanolobodorindrina aminao. Dia ahoana no ataonao raha miaina anaty fahotana ireo olona ireo ary miandry anao hanao toy izany koa? Tadidinao ve ny tantaran'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego? Nanamboatra sary olona volamena ny mpanjakan'ny Babilôna ary nanambara fa tsy maintsy miankohoka amin'ilay sary olona ny olona rehetra raha tsy teo faty. Ny Baiboly dia milaza fa ny olona rehetra teo dia niankohoka sy nivavaka tamin'ny sary olona volamena. Izany hoe tsy nisy nijoro ho an'Andriamanitra fa nanota daholo ny olona rehetra namodidina azy ireo. Matetika isika no anatin'ny toe-javatra toy izany, andrasana hanao izay ataon'ny olona rehetra isika mba hitovy amin'izy ireo. Nijoro tamin'ny finoana izy telo lahy, na dia fantany aza fa tsy hisy sanatevindarana iombo-po aminy, ary fantantsika ny toy ny tantara na tsy mpitao anaty afo izy ireo ary namonjy Andriamanitra. Fa ny tena zava-dehibe dia izao nisafidy ny hankatoa an'Andriamanitra izy ireo, na dia tsy nankatoa aza ny olona manodidina. Nataony izany satria nikatsaka ny ampifaly an'Andriamanitra mihoatra izay eritreretin'ny olona izy ireo. Ataoko fa efa niaina zavatra toy izany ianao taloha, tsy hoe ho faty akory, fa raha nijoro ho an'ny finoanao ianao dia nimehezan'ny olona sy nesoina. Fa te hampahery anao aho androany, aza avela hiteraka fahotana ao anatinao, ny fahotan'ny olona manodidina anao. Koa maninona moa raha iomezan'ny olona ianao? Maninona moa raha enjena? Maninona moa raha isoina? Tsy izay heverin'Andriamanitra ve no manan-danja kokoa noho ny fiheverana? Hoy Jesosy, fa na iza no homenatra ahy sy ny teniko amin'ity taranaka sady mijangajanga no manota ity, dia homenatra azy koa ny zanak'olona rehefa avy amin'ny voninahitry ny rainy, mba amin'ny anjely masina izy. Tahaka ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego, vonona ny hijoro ho an'Andriamanitra ve ianao? Na dia tsy manao izany aza ny olona manodidina anao, vonona hankatoa azy ve ianao? Na dia iomezan'ny olona sy esoiny aza menatra azy, aza menatra ny teniny, fa mivonona hijoro ho azy ary ataovy izay mahafaly azy. Ninninona eritreretin'ny olona manodidina anao?